Fifaliana ho antsika hatrany ny mbola tafaraka ao anatin'izao fiombonam-bavaka izao, zay heverintsika fa hitondra soa noho ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra. Koa asaiko ampitiavana ary ianao fa ho tanterana izany vavaka izany. Raha ny tsara indrindra zay ny an-danitra misaotra anao zahay. Noho ny tombontsoa zay mbola omenao anay ahafahanay miombom-bavaka, indrindra mahakasika manokana ny fiainanay andavanandro. Mangataka kosa nefa zahay fahatsapana sy fahazoanantoka fa mamela ny tsy fahatanterahanay tamin'ny lasa ianao ary anananay fiadanam-po, indrindra raha manonona zao vavaka zao zahay. Ireo mpamboly dia mangataka manokana Tompo fidiranao an-tsehatra mba hisiny ny orana zay tsy maintsy ilaina ny amin'ny fambolena. Toy izany ihany koa mba ho ara-potoana anie izany ary hiasa mahery ianao Tompo mba hatanteraka izany faniriana izany satria tena ilaina eo amin'ny fambolena tokoa ny ranon'orana. Mivavaka ihany koa zay ho an'ny toe-karena eto amin'ity firenena misy anay ity. Irina indrindra Tompo, na inona miseho sy hatrehanay mety endrika fahasarotan izao fiainana izao, ampio zay atoky anao hatrany ary aseho Tompo fa afaka miditra an-tsehatra ianao mba handrindra ny fiainan'ny tsiraray avy. Koa sitraka indrindra raha samy hatsapa zany fidiranao an-tsehatra izany anie. Izay rehetra membonahitra ny anaranao ary izay kosa hita fifaliana hanananay fiainam-piderana miaraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.